Miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao sabata faina amby roapolo ny volana aogositra izao tonga fandraisana ny mofinaina indray isika n'ity maraina ity ka da amin'ny alohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra zany an-danitra ny tera sy ny laza ary ny asa sy ny voninahitra natolotra ianao misaotra anao izay mbola manome tompon'andro anay ary koa mampiposaka ny fahazavahanao eo aminay. Ry Andriamanitra tianay io eto izay andray ny tenao indray ka mety izy ianao anovanay mandrakariva ka ny raha tsy ao aminay ny hiala tsy hanana fitoerana satria ianao ny tianay anjaka eo amin'ny fiainanay. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Nalaina amin'ny Apokalipsy 7:7-20. Toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafiana mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosotra ao ny masonao mba hiratanao. Amen. Nompitsorin'i Jesosy ny herin'ny fampianaran-diso ho mamono ny fitiavana sy ny famarinana sy ny faniriana azy. Tsy misy olona hoy izy rehefa nisotro divay ela no maniry ny vaovao fa hoy izy ny ela ny tsara. Ny famarinana rehetra izay nomenan'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny patriarka sy ny mpaminany no nanjarina mirapiratra amin'ny hatsara-tarehy vaovao teo amin'ny tenin'i Kristy. Ny mpanorandalàna sy ny fariseo kosa dia tsy naniry ny divay vaovao sarobidy. Ny fifadiana na ny fivavahana izay entan'ny toe-tsaina manamari-tena dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra. Ny fanetsetena ivelambelany, ny fanatitra lehibe sy mahagaga, ireo dia manambara fa mihevitra ny tena no marina sy manana zo any an-danitra ny mpanao ireo zavatra ireo. Nefa fitaka avokoa izany rehetra izany. Tsy mahavita famonjena mihitsy ny asan'ny tenantsika. Tahaka an'izany tamin'ny andron'i Kristy dia toy izany koa ankehitriny tsy mahafantatra ny fahantrany ara-panahy ny fariseo. Tonga aminy niafatra manao hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niaro fananana be aho ka tsy manan-java-mahaory ka tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahanta sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitahina fotsy ho tafianao mba tsy ho'ny henatrao noho ny fitanjahanao. Ny finoana sy ny fitiavana ny volamena voadio tamin'ny afo fa ho an'ny maro dia ny hamatroka ny volamena ary very ny harena sarobidy. Raha ny aminy dia fitafiana tsy hanaovany sy loharano tsy kasiany ny famarinan'i Kristy. Tsy maintsy foana ny izao ao amin'ny olona vao mety ho tonga ampinaon'i Jesosy amin'ny heviny feno izy. Hamelona ampino ho amin'ny fiainana vaovao ny fitiavan'i Kristy ary eseho amin'izay mijery an'i Kristy izay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ny toetra amam-panahy an'i Kristy. Dia mba ho amintsika anie izany antso ataon'i Kristy izany mba hividy amin'ny volamena voadio tamin'ny afo isika mba hanampinoana sy fitiavana ka ho hitantaratra eo amintsika tokoa izany finoanan'i Kristy izany, izany fitiavana izany tokony hanosika antsika tsy hatory ihany koa fa efa tongotra tokoa ny andro. Tsy fantatsika na izao ny ora farany, ny andro farany hananantsika. Dia tokony hanararoatra handray an'izany fitiavana izany isika ary koa hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena amin'i Kristy. Ny eriko indrindra dia tsy hanisan'izay nihemitra ny ianao izay manaraka izao fandarana izao fa ny ten'Andriamanitra no vohery ianao ny kivy ahazo hery ao anatiny, ny marefo ara-toe-tsaina ahazo toe-tsaina mendrika ary koa ahafahany mandroso mandrakariva amin'ny fanarahana ny Tompo. Amen. Ry rainay tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao koa Tompo izay manome anay zavatsoa maimaim-poana
mba hahafahanay mahita ny voninahitra ao. Misaotra anao koa Tompo izay miay anay amin'ny fomba manokana fa eny fa na dia mbola tsy miloaka ny vavanay ny faniriana ao am-potso tsy voateninay ao dia mino izahay fa ho voaliana ao amin'ny fomba manokana. Ampianaro izahay hanana faharetana fa ny fihevitra ao tokoa tsy mitovy amin'ny fihevitray ary ny fitantananao tsy mitovy amin'ny fieritreretanay ny fitantanan'ny olona. Koa dia tantanao amin'ny tananao mahery izahay arovy amin'ny ratsy ary koa omeo fanantenana mandrakariva. Tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.